Sy mahasasanay ny miaraba anao ny tokantrano amin'izao alina izao mahakasika ny rivotoza Fredy no resantsika eto amin'izao fotoan'izao any amin'ny 7 kilometatra atsimo andrefana Toliara no misy ny Fohibeny tamin'ity alina ity, zany hoe manohy ny diany amin'izay mianavaratra andrefana ity rivotoza ity tsy miala amin'ny vinavina moa zany zay satria dia amin'izay fotoan'izay izy no azo antoka tanteraka fa hiana lavitra ny amorontsiraka miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 7 kilometatra isan'ora. Amin'ny ankapobeny nefa dia mbola misy hatrany ny orana amin'iny tapany atsimo nosy iny fa any an-dranomasina aloha no tena ahitana ny rotsakorana betsaka sy ny rivotra zay misy hatrany amin'ny 9 kilometatra isan'ora raha natafiotra 5 kilometatra isan'ora. Amin'ity alina ity zany no andrasantsika miala tanteraka mihamana lavitra ny amorontsiraka aloha zany ilay rivotoza Fredy. Ny filazana loza mahakasika azy nefa dia mbola mitoetra hatrany na manan-kery aloha zany ho an'ny distrikany Toliara voalohany sy faharoa, ny any Morombe ary ny any Betioky zay mitondra ny filazana miloko mena na loza mitatao. Eo ihany koa ny filazana miloko mavo ho an'ny distrikany Ankazoabo, Sakaraby, Menitra ary ny any Ampanihy. Mbola manan-kery ihany koa ny filazana miloko maitso ho an'ny faritry Menabe sy ny distrikany Beroro. Ny ambiny amin'ny ankapobeny raha ny hitantsika amin'ny sary izao dia mbola mitohy hatrany ny orana ny Atsimo Atsinanana sy ny amin'ny faritry Benoka. Mbola manan-kery ihany koa araka izany ny fampitandremana noho ny abetsahan'ny rotsakorana amin'ireo faritra voalaza teo aloha ireo zany. Izay ny vaovao azo ampitaina amin'ny zao fotoana izao rehefa avy indray ny vaovao manaraka. Rasodoka.